Vaovao fanatanjahantena indray kosa fikaonandoha entina hanatsarana ny baolina kitra no nataon'ny tonoam-pitantanan'ny CNAPS Sport niaraka tamin'ny FMF ny solotenan'ny Piasa ny club des supporters ny mpanazatra sy ny ligue ny tasy teny Vodivorona moa no nanatanterahana io fotoana io. Toy ny fanoany hatramin'izay dia misy hatrany ny fivoriana entina anaovana tombanesaka ny zava-bihita sady entina andiniana amin'ny programa ho avy. Nandray anjara tamin'ny fikanandony avy amin'ny Fédération Malagasy ny baolina kitra, solotena amin'ny Piasa, ny club des supporters, ny mpanazatra ny CNAPS Sport Football ary ny avy amin'ny ligue ny tasy ary mikambana eo anivon'ny tonoam-pitantan'ny CNAPS. Efa fanaon'ny CNAPS ihany izy ity fanaovana tombana zany ny zava-bihita teo amin'ny lafiny baolina kitra. Tato amin'ny CNAPS tamin'ny taona 13 sy 2000 sy ity 14 sy 2000 ity dia hijerevana ihany koa zany hoe inona indray zany ny fomba hoentina hanatsarana an'izay namantarana ihany koa zany ny programa amin'ity taona ity. Vokatra azo moa rahantsika malala reny nazahoana ny champion de Madagascar reny sy ny coupe de Madagascar. Raha tsy lazaina fotsiny tamin'ny taondasa dia mbola ny CNAPS Sport ihany no tompon-dakan'ny Madagasikara tamin'ny taona 13 sy 2000. 12 ny lalao-piralahiana vita ao anatin'izay 3 volana voalohany izay tany amin'ny faritra avaratry ny Nosy. 20 kosa ny lalao fanitsanana nandraisana anjara ka ny 12 tamin'ireo dia nivoaka mpandresy ny CNAPS Sport, ny 3 kosa fareseny ary ny iray ady sahala. Matoa tsara ny vokatra dia teo ny fiara-mety amin'ny fianakaviam-be ny tahiry-pirenena. Ao anatin'izany ohatra dia nanokatra ny botika CNAPS Sport izay ao amin'ny siège social ny CNAPS ao Pifloa dia misy ihany koa ireo club de supporters izay fantatry ny mpankafy baolina rehetra satria ao anatin'ny CNAPS dia izahay dia ny asa iray fa izay koa dia fianakaviana iray. Ao zany mipetraka ilay hoe cohésion sociale. Amin'ny volana Jolay izao no mety ho tanterahana ny lalao dingana famaranana hidiana ny tompon-dangan'ny Ranomasimbe Indiana, lalao ifandriana ny CNAPS Sport sy ny Sainte Marie la Réunion. Amin'ny alahady izao kosa no hanomboka ny championnat amin'ny ligue ny tasy ka ionan'ny miariny arivo ny CNAPS Sport sy ny ASFI. Hatreto ny fampahalalam-baovao antsika tompoko lasy tompoko vavy etỳ ampamarana ny fampahalalam-baovao tsara no mampatsiahy antsika fa ao amin'ny Rapitso Zoma no amoahana ny larana vaovao ny gazety lehilahy moderne gazety mahery azadino araka izany no manjifa ity gazety ity ho amin'ny Rampitso fisaorana amin'ny tafitafy tompoko lasy tompoko vavy no atolotra ho anao nanaraka ny fampahalalam-baovao antsika hatramin'ny farany ho amin'ny Rapitso indray ny fotoana manaraka veloma tompoko.